Vaovao mahakasika ny fahasalamam-bahoaka no isantarantsika ny fiarahana amin'ity hariva ity araka ny narahanao teo tao anatin'ireo lohateny-baovao dia tamin'ity androany ity zany no tonga ireo vaksiny novokarin'ny laboratoire Johnson na ny vaksiny Johnson & Johnson izany avy amin'ny gouvernement américaine hatrany amin'ny 570 sy 2,000 sy 3 hetsy fatra no tonga ity vaksiny Johnson ity mbola eo pandaniana ny fitsinjarana izany sy ny fomba hanaparitahana izany hoy ny komity avy amin'ny ministera ny fahasalamana izay miara-miasa ihany keo amin'ny ireo mpiara-mombinantoka amin'ny fandaminana rehetra mahakasika ity vaksiny vaovao izay vao tonga ity. Mikaela Andry Anjaka, Ginara Jonarso. Anisan'ireo vaksiny efatra nahazo fankatoavana avy amin'ny ANAMEM ny vaksiny Johnson ity ary tsindrona iray ihany nositrahana amin'izany na daozy iray. Tanjona ny avy ny Malagasy 13,970 sy 2 hetsy amin'ity vaksiny ity hoy ny ministry ny rahambahiny Malagasy. Isy ihany koa ny fividianana vaksiny amin'ilay famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay tsy ho ela raha ny fanazavana hatrany. Io dia maimaimpao ny vaksiny satria izay hoe ao anatin'ilay mekanisme COVAX io dia ny vaksiny zany natao antsika Malagasy tsy ho an'mpony nety moa zany ary maimaimpao io fa tsy hoe andoavam-bola fa mbola omena manaraka ny fandaminana hoe ahoana ny fisoratana anarana rovinisme manomboka dia aiza no alehan'ny tsirairay izay misoratra anarana hanao vaksiny. Ary fantatsika fa tamin'ny herinandro lasa dia nisy le ny fanosiniavana fifanarahana tany Avilo niaraka amin'ny Banque mondiale. Ary izy zany efa navonina nomeny antsika $100 millions ho ampiasaina amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina izay mahazo antsika ity. Ka mazava ho azy zany fa ho ampiasaina amin'ny fividianana vaksiny ny ampahany io rehefa vita ny hoe ny fanomezana. Firenena 20 aty Afrika no nahazo vaksiny avy amin'ny gouvernement américain ao anaty fandaharana COVAX. 5 tapitrisa no notsinjaraina tamin'izany. Voafita ao anatin'ireo firenena nahazo ny vaksiny Johnson i Madagasikara hoy ny mpiandraikitra raha eo anivo ny masovony Amerikanina eto amintsika hitsinjovana ny fanarenana ny ara-toekarena. Tens of thousands of people in Madagascar. Miara-malala fanahy maro ireo tratry ny aretina COVID-19 teto Madagasikara ary mbola be lavitra noho izany ireo mizaka ny voka-dratsy ny ara-toekarena nateraky io aretina io. Tsara azavaina tsara fa ny fizarana ireo vaksiny ireo dia sady hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny COVID-19 no ahafahana ihany koa mampiena ireo sakana amin'ny fanarenana ny toekarena malagasy. Building back of the Madagascar economy. Ankoatra io vaksiny io dia vola 10 hetsy sy 2 tapitrisa $, ny famatsim-bola efa nomeny États-Unis ny Madagasikara anohanana ny gouvernement malagasy hiatrehana ny COVID-19. Misy ihany koa ny fampitaovana samihafa. Nandritra ity valanaretina ity izay niariny asa akaiky ny fanjakana malagasy sy ny gouvernement américain ahafahana mivoaka amin'ny aretina. Raha tsy ahivina, androany no tonga teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ireo vaksiny Johnson avy amin'ny fanjakana amerikanina ireo.